Ampitomboina amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Androany dia anazava kely momba ny antsoina hoe filazantsara. Anazava kely momba ny antsoina hoe filazantsara. Mahabeady ahy fitresy ity satria be loatra ny filazantsara izay toriana eo amin'ny sehatra kristianina ary ny olana dia lasa mahabe ihany koa ny ady hevitra hoe filazantsara. Misy milaza hoe évangile, tsy évangile zany torianareo zany. Misy milaza hoe ny anay ihany ny tena filazantsara marina. Dia hojerentsika androany hoe inona moa zany ny atao hoe tena filazantsara. Amin'ny Galatiana ny Paoly, amin'ny Galatiana ny epistily amin'ny Galatiana dia niteny Paoly hoe zao ny zavatra nytenenin'ny Paoly a: raha misy ozy izy mitory filazantsara hafa akoatran'izay nitoriako ozy izy dia aoko vohozina izy. Gaga ozy izy raha miala tamin'ity filazantsara ty ianareo, filazantsara amin'ny fahasoavana, ary nifindra ao amin'ny filazantsara hafa ozy izy izay tsy filazantsara akory. Fa misy ozy izy a izay mampikorotana anareo. Dia androany a anazava manokana momba n'io resaka filazantsara io. Amin'ny Korintiana voalohany Paoly miteny an'ilay izy hoe ary ampahafantariko anareo raha lahy ozy izy ny filazantsara izay nitoriako taminareo, sady niraisonareo sady irenanareo izay amonjenanareo koa, raha tananareo arak'izay efa teny nitoriako taminareo raha tsy niny foanareo izy izy. Fa natolotra anareo isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay niraisiko dia izao zany ny atao hoe filazantsara: Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina, dia naleviny ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Zay no atao hoe filazantsara. Kristy maty noho ny fahotantsika ary rehefa avy eo Kristy nitsangana tamin'ny maty mba hanome hery ho antsika. Zay ny tena atao hoe filazantsara. Ny olana amin'ilay izy dia izao: lasa mizara roa ny fitoriana filazantsara eo amin'ny sehatra ny kristianisma. Etsy an-taniny ny filazantsara izay mitory Andriamanitra mampatahotra, ary etsy ankilany ny filazantsara izay mitory Andriamanitra manantanteraka izay sitrapon'ny olona, izay tian'ny olona atao. Zany hoe lasa Andriamanitra serviteur, ka izay tian'ny olona rehetra atao sy angatahana dia azony avokoa. Dia androany anazava hoe samy tsireo no atao hoe filazantsara. Ny filazantsara voalohany izay mitory Andriamanitra mampatahotra ka mampirisika ny olona andeha amin'ny ezaky ny tenany, dia aoka tokony ho azontsika fa tao amin'ny testamenta taloha Andriamanitra dia niseho teo tendrombohitra Sinay ary tamin'ny heriny. Raha mamaky tsika indrindra ho antsika mpitory zany mampirisika vakiony Exodus 7:20, ao Andriamanitra mampiseho ny heriny satria Andriamanitra miseho ao anatin'ny rahona, ao anatin'ny kotroka, ao anatin'ny aizina sy ny ororo, miseho ao tapon'ny tendrombohitra Sinay, mibaiko ny olona, miteny ny olona hoe mandehana ianareo manamasina ny tenanareo, aza mikasika vehivavy akory, sasao madio ny fitafianareo, mitokana mandritry ny 3 andro. Fa na izany aza dia nametra Andriamanitra fa sy ho fefy ny tendrombohitra, ary nizany iza mikasika ny tendrombohitra dia atao maty tokoa. Inona ny dikan'izany? Na inona ny naezaka ataon'ny olombelona amin'ny fahamasinana, amin'ny eritrereto no définition ny fahamasinany. Ninona ezaka ataon'ny olombelona amin'izay eritreretiny ho fahamarinany. Ninona ezaka ataon'ny olombelona amin'izay eritreretiny ho vitandremany ny tenany, dia ny tokony ho fantatritsika ny fahamasinan'Andriamanitra tsy ho fahamasinantsika olombelona na oviana na oviana. Ary izay fahamasinan'Andriamanitra izay dia nahatonga an'Andriamanitra ny teny fa nizaniza mikasika amin'ny fefy teo tendrombohitra Sinay dia atao maty tokoa. Atao maty tokoa. Tokony ho azontsika zany hoe tsy afaka manantona an'Andriamanitra tsika amin'ity tenantsika ity. Ary izay ny antony nahatonga any Adama sy Eva voatery tsy maintsy nalàn'Andriamanitra tao amin'ny Saedena, satria tia vatantsika ity rehefa nanota i Adama sy Eva dia tsy afaka ao anaty présence an'Andriamanitra intsony. Ny antony tsotra: tsy zaka ny vatantsika ny famirapiratany voninahitran'Andriamanitra, tsy zaka ny vatantsika ny fanatrika amin'Andriamanitra, dia voatery Andriamanitra tsy maintsy namoaka anazy tao Saedena. Zany nahatonga ny Saoly
ny akarapoka teny an-dalabe any Damaskosy raha mifanena tamin'ny voninahitr'Andriamanitra satria tsy zakatsika zany voninahitr'Andriamanitra zany, tsy zakatsika zany fahamasinan'Andriamanitra zany, tsy zakatsika izany fahamarinan'Andriamanitra zany, tsy zakatsika zany perfection an'Andriamanitra zany. Ka raha itsika no mieritreritra fa amin'ny herin'ny tenantsika no anantonantsika n'Andriamanitra amin'izay définition ilazantsika amin'ny fahamasinana, izay définition ilazantsika amin'ny fahamarinana, izay définition ilazantsika ny perfection, izay eritreretintsika atao amin'ny herintenantsika, dia aoka ho fantatritsika fa tsy afaka anatrika ny fahamasinan'Andriamanitra na oviana na oviantsika. Zay tsy an-daniny. Andriamanitra mampatahotra no niseho teo. Andriamanitra mampatahotra no niseho teo satria ny teny Andriamanitra fa nizaniza manatona azy manatona n'ilay fefy dia atao maty tokoa na biby na olona. Andriamanitra tsy azo atonina. Andriamanitra miseho amin'ny fahamasinany, Andriamanitra miseho amin'ny heriny. Fa etsy an-daniny kosa dia eo amin'ny tendrombohitra Kalvari ilay Andriamanitra feno fanetreteny. Ilay tsy nalala ota izay nataon'Andriamanitra tonga ota mba ho tonga fahamarinana ao amin'Andriamanitra kosa tsika. Ry havana, tsy misy vahaolana azontsika famonjena afa-tsy ny fahafatezan'i Jesosy teo amin'ny azy fijaliana. Tsotra ny antony, tsotra ny antony. Tadio tsara fa ny atao hoe mpanota dia tsy akta tao akory, tsy ny mpijangajanga ny mpanota, tsy ny mpangalatra ny mpanota, tsy ny préare ny mpanota, tsy misotrotoka ny mpanota, tsy ny mpangalatra, tsy akta ny atao hoe ota. Fa ny atao hoe ota dia lay racine, lay fakan'ilay ota tao amin'ny sahedena zay nolovaintsika olombelona. Natiora ny atao hoe mahampanota. Zany hoe tsika menakavy raha voateraka dia mpanota avokoa. Mpanota avokoa tsika menakavy raha voateraka. Fa saingy noho ny fitiavan'Andriamanitra, noho ny famindrampony, noho ny fahasoavany, miala tao amin'ny lapan'ny voninahiny Andriamanitra ary dia nidina nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana. Nisolo ny otantsika rehetra mba andovan'izay natioran'Andriamanitra izay tsika. Resaka natiora no problème an'Andriamanitra. Resaka natiora no problème an'Andriamanitra fa tsy resaka akta akory. Mila mazava tsara amintsika izay satria raha resaka akta dia tsisy vovontsika naray aza. Tsy misy naray aza. Fa saingy noho ny fitiavan'Andriamanitra, ilay rahan Jesosy izay nitenenan'i Jesosy hoe sotroinareo rehetra dia izy tiandrano ny fanekena vaovao izay alatsaka mba ho famelana ny eloka ho an'ny maro. Izay mihinana nofoko sy misotro ny drako ny manana fiainana mandrakizay. Ilay rahan Jesosy, ilay rà sarobidy, ilay rà n'Andriamanitra, ilay rà tsy nandova ota, izay ihany no azotsika famelan-keloka aloha. Faharoa manaraka an'izay, ny teny any amin'ny Romanina toko 10 raha tsy diso dia miteny hoe raha manaiky ny Jesosy Kristy amin'ny vavanao ianao ary mino ny fonao f'Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty ovonjeny ianao. Fa mivava no anekena azona fahamarinana ary amin'ny fo no inoana azona fahamarinana. Inona ny dikan'izany teny izany? Ny lalana tokana manokatra ny fiainana mandrakizay dia tsy misy afa-tsy ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty irery no manokatra ny fiainana mandrakizay. Miala ao amin'ny fahafatesantsika ary miditra makao amin'ny fiainana. Izay ihany ny lalana manokatra ny fiainana mandrakizay. Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty ary velona ao anatintsika. Izay no mahatonga antsika olom-baovao fa tsy ny zavatra ataontsika akory. Ninona akta ataonao tsy misy mampiovana olom-baovao zany. Be dia be ny religion tsy kristianina manana lalàna moraly ambony lavitra noho ny kristianisme. Raha tsy hiteny afa-tsy ny boudisme, raha tsy hiteny afa-tsy ny hindoisme, manana lalàna moraly tsara lavitra noho ny kristianisme. Raha lalàna moraly no resantsika. Fa saingy izao tsy mahatafiditra azy ny fanjakan'Andriamanitra izay.
satria ny lalana tokana hidirana ny fanjakan'andriamanitra tsy misy afa-tsy jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana, nalevina nitsangana tamin'ny maty ary velona ao anatintsika. Finoana zany ny dikan'izany dia tsotra. Rehefa tsy minotsika fa nitsangana tamin'ny maty jesosy ary velona ao anatintsika, tsy afaka andova fiainana mandrakizay tsika. Tsarovy fa Jesosy Kristy iverina eny amin'ny lahony lanitra. Jesosy Kristy iverina eny amin'ny lahony lanitra, ilay Jesosy ao anatintsika no sotominy, tahaka ny aimant io. Tsy hoe satria ianao tsy mangalatra, satria ianao tsy mijangadjanga, satria ianao tsy mandainga, satria ianao tsy zao, tsara daholo zany, fa tsy hatafiditra anao any amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany. Ny antokana ho jereny Jesosy rehefa iverina izy dia ilay Jesosy ao anatinao. Ao anatinao ve Jesosy? Nino ve ianao fa maty ho anao Jesosy? Nino ve ianao fa nitsangana izy dia velona ao anatinao? Ka marina aminao le tenin'ny Paoly hoe tsy zaho tsony ny velona fa Kristy ny velona tao anatiko. Finoana zany. Zay no nahatonga ny Paoly mbola niteny hoe tsika ho zisy tsy mandeha amin'ny fahitana fa mandeha amin'ny finoana. Zay velo ny oloko marina dia velon'ny finoana. Tsy ny problème antsika kristianina lasa mitady sensation, mitady émotion, mitady zavatra hita maso anamarinana ny finoantsika, fa tsika tsy mandeha amin'ny fahitana fa mandeha amin'ny finoana. Ry havana, tena filazany tsara dia tsotra. Sambatra ny olona izay voavela ny elony ary voasarona ny fahotany. Voavela ny elony ary voasarona ny fahotany noho ny amin'ny inona, noho ny amin'ny rahan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Nentin' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, ny elokao ny fahotanao rehetra. Mora ny minomino foana, mora ny mino karazany zavatra rehetra ty, fa sarotra ny mino fa tianao Jesosy. Tena tianao Jesosy dia nanolotra ny aina izy mba ho avitra anao ny fahotanao. Mora ny minomino foana, fa sarotra ny mino fa nitsangana tamin'ny maty Kristy ary velona ao anatinao. Tsy zaho tsony ny velona hoy Paoly, fa Kristy ny velona ao anatiko. La zava-miafinao zesy Paoly dia ny amin'ny Kristy ao anatinareo fanantenana sy voninahitra. Fanantenana sy voninahitra. Zavatra sarobidy loatra zany ry havana. Zavatra sarobidy loatra zany hoe Jesosy Kristy atao anatiko sy ao anatinao. Manosika atsika. Izy rery no afaka azontsika miaina ny fiainana kristianina. Raha tsy ao anatinao Jesosy, tsy possible amin'ny fiainana kristianina. Zany tenenao an'izany. Tsy possible ny iainanao ny fiainana kristianina raha tsy mino ianao fa ao anatinao Jesosy. Satria tsotra ny antony. Andeha amin'ny herin'ny tenanao ianao. Andeha amin'ny saim-pantatrao ianao. Andeha amin'ny zavatra maro isan-karazany. Fa tsy antehatra amin'ny heriny. Tsy misy afa-tsy ny herin'i Jesosy Kristy irery ihany. Zay ihany. Ny filazantsara manafaka. Ny filazantsara manafaka. Ny zavatra hafa mamatotra. Ny religion mamatotra. Ny religion milaza amintsika aza manao an'izao, aza manao an'ry, aza manao an'itsy, aza manao an'ry, zao tsy maintsy atao zao. Zany ny atao hoe religion. Ny religion dia izay zavatra rehetra torian'ny olona ka tsy maintsy ataon'ny olona. Zany ny atao hoe religion. Avy amin'ny fototeny amin'ny teny latinina hoe religare, mamatotra. Ny religion mamatotra ny olona indray. Tsy hananan'ny olona fahafahana, tsy hananan'ny olona fiadanam-po. Satria manery ny olona anao zavatra tsy vitany amin'ny herin'ny tenany. Fa ny filazantsara kosa mamahanao. Mamahanao satria tsotra ny antony. Tianao Jesosy. Tena tianao Jesosy. Tsy mendrika ho tiaviny tsika na ray aza. Tsisy mendrika ho tiaviny. Fa saingy izao, ao anatin'izay tsy fahamendrehantsika izay no ny tiavan'Andriamanitra antsika. Fa fahasoavana ny namonjena anareo amin'ny finoana. Tsy avy aminareo zany, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tsy avy amin'ny asa, fa andrao misy irehare. Fa asantsika voaforona anao asa tsara ao amin'ny Kristy Jesosy hoy izy ny tenin'Andriamanitra. Asantsika voaforona anao asa tsara. Ry havana, ny filazantsara dia tsotra. Jesosy Kristy niala tao amin'ny lapan'ny voninahiny ary tonga hamonjy anao, hanafaka anao. Zay ny atao hoe filazantsara. Mino an'izany ve ianao? Mino an'izany ve ianao? Fa raha tena mino ianao, raha mino anao fa Jesosy Kristy mivelona ao anatinao, dia izy niasa ao anatinao. Izy hanome anao fitsarana, izy hanome anao fiadanana, izy ahazonao mahay mity ny hafa. Izy no hanananao fanetretena.
izy no anananao ny zavatra rehetra, izy no anananao ny zavatra rehetra. Zany lalanao i Jesosy zany fahamarinana zany fiainana. Tsisy raha misaraka amiko ianareo tsy afaka manao naina naina. Jesosy Kristy ao anaty ny antokana hahazoantsika fiainana mandrakizay. Voninahitra ho azy rery.